mampalahelo ny zavatra miseho ankehitriny satria tsy zao no nandrasan'ny malagasy, tsy zao no niriny malagasy ary tsy rariny koa raha izao satria araka ny fitenitsika ombienombeny misy firenena maro zay tsy manana ninenina zany firenena zany, tsy misy arena ao anatin'izany firenena izany, nefa dia mandroso ary miadana ny vahoaka ao aminy. Ny malagasy manana ny arena rehetra fa fadiranovana ny vahoaka eto amin'ity firenena ity amin'izao fotoana izao. Noho izany dia tsy mahagaga raha mitodika ny amin'ny filohan'ny repoblika ny masony rehetra hatramin'ny resaka rehetra eny andalana, eny atsena, hatrany amin'ny fivorim-pianakaviana sy ny sisa, dia tsy misy tsy miresaka ny fiainam-pirenena ary tsy misy tsy mitodika ny amin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Raha ny eto amintsika manko dia miankina tanteraka amin'ny filohan'ny repoblika ny zavatra rehetra. Misy firenena ohatra ny tany Belzika na tsy misy gouvernemanta tao anatin'ny 4 volana aza dia miodina ny raharaha, mandeha ny toe-karena, tsara ny sosialy satria ny ampahany eo amin'ny fiainam-pirenena ny tazomin'ny fitondrana. Fa any amin'ny vahoaka ny fahefana, any amin'ny mpandraharaha ny fahefana, any amin'ny rehetra ny fahefana. Fa ny eto amintsika dia miankina amin'ny sitrapon'ny olona anankiray, filohan'ny repoblika, ny zavatra rehetra. Ka rehefa mety ny ataon'ny filoham-pirenena dia mba mety ny fiainan'ny vahoaka. Raha vao tsy mety ny ataon'ny filoham-pirenena dia miatra ny amin'ny firenena sy ny vahoaka manontolo ary dia raha tena hoe zavatra kitotoana mampalahelo no ataon'ny filoham-pirenena dia ny firenena vahoaka ray manontolo ny fadiranovana. Anka tsy mahagaga raha mitodika ny amin'ny filoham-pirenena ny masony rehetra ary miankina amin'izay fihetsiky ny filoham-pirenena, miankina amin'izay ataon'ny filoham-pirenena ary indrindra miankina amin'izay tenenin'ny filoham-pirenena no ahitana taratra ny zava-misy eo amin'ny malagasy manontolo. Zava-misy amin'izao fotoana izao raha mijery ny filoham-pirenena dia manahirana. Manahirana satria ny fihetsika, ny asa, ny zava-misy hita any amin'ny filoham-pirenena sy ny manodidina azy dia tsy mandeha any amin'ny tombotsoan'ny vahoaka. Ny fihetsika, ny fiteny rehetra eno avy any amin'ny filoham-pirenena dia mahakivy ny vahoaka malagasy manontolo. Mahakivy satria tsy manome fanantenana ny vahoaka malagasy amin'izay mety hoe isin'ny masoandro miratra eto amin'ity nositsika ity. 2 taona sy 4 bolana zay no nitondran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tokony ho tao anatin'izay 2 taona zay no hita taratra hoe mahavelombolo na mahakivy ny hoavin'ny Madagasikara. Ny zavatra nisy ny hita tao anatin'ny 2 taona sy 4 bolana ary herinandro zay dia voamaika mipotika ny fiainan'ny malagasy, voamaika mipotika ny toe-karena, voamaika potika daholo manomboka ny amin'ny isa-tokantrano ka hatrany amin'ny zavatra goavana indrindra, ny orinasa-mpanjakana goavana indrindra, ny jirama, ny hermady, reny rehetra reny dia hoe rahantsika mahity io fa potika. Na nisy ny fahasahiranana tamin'ireny nandritra ny taona maro, afaka nandeha tsara, afaka ny vahany olana, fa ankehitriny tsy ahitana vahaolana intsony reny zavatra rehetrarehetra reny any amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana, amin'ny fitantanana ny volam-panjakana, tsisy mandeha amin'izay tokony andehanany le raharaha. Ny hafany any ivelona no miteny hoe amboariny ny équilibre budgétaire nareo satria tsy mety ny fanaovan'ny fitondrana azy ankehitriny. Ka hatrany amin'ny reny goavam-be reny ka hatrany amin'ny isa-tokantrano. Iza no tsy mikaikaiky amin'izao fotoana izao fa sahirana. Iza no tsy mikaikaiky amin'izao fotoana izao fa ao anaty fahantrana tanteraka mihitsy. Ninona ezaka ataon'ny fanjakana anaro-tsaoronana n'izany rehetrarehetra zany dia sahirana ny malagasy. Ary zay ny olana rehefa nasiana fitsipy-dalao hoe mba tsy hahafahan'olona anankiray na olo-tokana manao ny ataony ka mietraika any amin'ny firenena manontolo dia nasiana ny lalam-panorenana mamaritra androm-panjakana maromaro, ifanara-maso, ifampiteny,
ifampibedy mihitsy aza hoe raha misy tsy mety ataon'ny filohan'ny repoblika eo ny anteny mera-pirenena, raha misy tsy mety ataon'ny anteny mera-pirenena eo ny filohan'ny repoblika, raha misy tsy mety ataon'ny gouvernemanta eo sinsisa sinsisa, raha misy tsy mety ataon'ny any amin'ny exécutif eo ny haute cour constitutionnelle. Iteny sy ampitahotra an'ireny olona ireny hoe tsy mety izao ataonareo zao. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia eo ampelantanana olo-tokana ny ain'ny malagasy 120 tapitrisa manontolo. Raha ohatra ka mety ny ataony olo-tokana io, mety tsy naninona. Fa na izany na tsy zany ny firenena anankiray vahoaka 120 tapitrisa ka ientehitra amina sitrapo sy zay mety ho eritreritra olo-tokana, zay le ny elana ka nananganana ny repoblika fahaefatra. Ny zava-misy ankehitriny anefa dia izao voamainika ny filohan'ny repoblika manao zay vangongony fahefana eo an-tanany. Efa nazavaintsika tamin'ny fotoana teoloha zay fa ny zavatra maritsika dia izao: anarany foana amin'izao fotoana izao misy anteny mera-pirenena fa mitovy amin'ny tsy misy. Tsy magaga raha misy miteny hoe foany ihany ny anteny mera ka tsisy ilana azy ka. Anteny mera tokony ampitahotra ny président ny repoblika na ampitahotra ny gouvernemanta, matahotra ny président ny repoblika ary matahotra ny gouvernemanta. Tsisy ilana azy. Tahaka ny tsy misy ny anteny mera satria anteny mera mpanatanteraka ny baiko ny filohan'ny repoblika. Tsisy ilana azy ary tahaka ny tsy misy ny anteny meran-doholona satria anteny meran-doholona mpanatanteraka ny baiko ny filohan'ny repoblika. Tahaka ny tsy misy ary tsy misy ilana azy ny haute cour constitutionnelle satria haute cour constitutionnelle tsy natao afa-tsy miaro ny filohan'ny repoblika. Tahaka ny tsy misy ny seni, tahaka ny tsy misy ny androm-panjakana isan-karazany. Zany hoe raha izay zany no raisina dia ary zay ny itiavan'Andriamatoa filohan'ny repoblika azy, Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, raha ny sitrapony raha izao endrika ahitana azy zao dia foanana any zany assemblée nationale zany, foanana any zany sénat zany, foanana any zany HCC zany, foanana any CENI, foanana any daholo reo any-mpanjakan'ireo. Satria efa ao anaty lalam-panorenana dia aleo dia mba sitrany ay androm-panjakana nomezana sezany namana. Fa raha ny tena endrika isehon'ny fitondrany n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ny gouvernance Hery Rajaonarimampianina amin'izao ahitana azy zao dia tsotra. Tsisy ilan'ny anteny mera, tsisy ilan'ny Sénat, tsisy ilan'ny HCC. Ary raha izao fera ahitana azy zao dia tena tsisy ilanan'ireo tokoa. Rehefa ny filohan'ny sitrapon'ny filohan'ny repoblika ihany moa no ekenin'ireo staterahan'ireo, inona ary moa ny ilanan'ireo tokotrany. Tsy aloha dia présidence ihany no institution misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha izay, ary zay le gouvernance Hery Rajaonarimampianina, tsisy afa-tsy présidence. Ao ihany no tompon'ny fanapakevitra rehetra dia mpanatanteraka ny sisa rehetrarehetra. Dikan'izany, raha izay gouvernance Hery Rajaonarimampianina zay dia efa tsy misy ilana an'ireo androm-panjakana rehetra reo. Fa mbola mihoatra noho izay, amin'ny firenena eran'izao tontolo izao, firenena mandroso rehetra indrindrindrindra, ny fisian'ny antoko-panohitra no antsoina hoe démocratie. Amin'ny fitondrana ankehitriny eto Madagasikara, ny fisian'ny antoko-panohitra dia coup d'état. Ny fisian'ny mpanohitra midika ho fanakorontanana firenena, fitetehana hanongana fanjakana. Dia amin'izany tsy ilaina koa ny antoko politika. Vao tamin'ity herinandro ity mihitsy izy no niteny hoe za tsy hiala, ny olona tokony hiala dia ireo mpanao politika manohitra rehetra ireo, ireo ny tokony miala. Amin'izany tokony foanana daholo koa ny antoko politika, afa-tsy ny antoko izay manohana azy ihany. Tokony foanana ny syndicat fa reny syndicat reny mpitabataba reny, mpitarainy reny, ka tokony foanana daholo reny fa raha vao misy syndicat miteniteny manao coup d'état ny dikan'izay amin'izany tokony foanana koa ny syndicat rehetrarehetra. Aminy tokony foanana daholo ny radio sy ny télé sy ny gazety rehetrarehetra zay tsy manasoaso azy. Raha azo ny foanana dia ny foanany, fa satria tsy azo ny foanana moa
direo ajoro ny televizion na ny radio ny gazety anasoaso iaro ny filo ary anaratsy zay tsy mitovy hevitra na tsy manoana ny filoam-pirenena. Tsaroantsika efa nisy moa ny mpanao gazety zay nalefa ny amponja ary enontsika ny tenin'ny filoam-pirenena fa zay misy mpanao gazety mitsikera dia mpanakorotana zany, mpanapotika firenena zany amin'ny fireneny rehetra. Ny fisian'ny mpanao gazety na ny fanaova-gazety matanjaka mitsikera fanjakana no demokrasia ireariana mihitsy. Ny fisian'ny syndika matanjaka ny demokrasia ireariana, fisian'ny antoko politika matanjaka ny demokrasia ireariana reny fireneny reny ary mivokany reny fireneny reny mandroso. Fa eto amintsika raha izao gouvernance ataon'ny filohan'ny république zao dia tsisy ilana assemblée, tsisy ilana sénat, tsisy ilana HCC, tsisy ilana CENI, tsisy ilana antoko politika tokony miala reo, tsisy ilana syndicat, tsy mahazo misy mihetsika, tsy mahazo misy milahatra, tsisy ilana andreo fanaovan-gazety zay tsy manasoaso azy rehetrarehetra eo. Izay ny gouvernance hery Rajaonaromampianina ankehitriny.